Lafo vaovao tsy miala lavitra amin'izay ihany vokatra iray mampalaza antsika eto an-toerana ny letchis. Ny letchis marimarina kokoa. Manomboka izao zany dia hitatra ny fanondranan'i Madagasikara ity vokatra ity satria dia hiazo an'i Afrika Atsimo indray ny fanondranantsika izany vokatra mampalaza an'i Madagasikara zany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny Colbert Antaninarenina ny atrikasa fampiofanana momba ny fanondranana letchis malagasy makany Afrika Atsimo etsika izay ao ambany fiahiny ny COMESA na ny tsena iombona ny firenena atsimo sy atsinana ny Afrika. I Afrika Atsimo aloha no heverina nanondranana voalohany amin'ny taona 2020 ity an'izay letchis izay saingy ilaina koa ny fanarahana ny finitra takin'ny Afrika Atsimo ao anatin'izany. Tsy maintsy hatsarana ny fahazahoan-tsena, tsy maintsy hatsarana ny fanondranana ny vokatra makany ivelany. Ity tefiasa ity zany dia misahana manokana ny fanondranana letchis makany Afrique du Sud. Iarahantsika amin'ny COMESA izy ary iarahana ihany koa vatsian'ny Union Européenne vola. Ny tanjona zany dia hoe mba ho voafiantsika ireo olana rehetrarehetra mety misy amin'izany mitetika hanondranana letchis makany Afrique du Sud izany. Satria ny tsapa dia betsaka ny vokatra letchis eto amintsika. Manana fahafaha mamokatra 5,7 taonina ka hatramin'ny 2 taonina isan-taona i Madagasikara. 2 taonina monja nefa no ahondrana makany Europa hatreto. Midika izany fa manana ambombava azo ahondrana ny ivelany i Madagasikara. Andrasanay exportateur de letchis mba hivovovo zany ny volume. Ny tombony dia ho an'ireo producteur atsika zany izay amanalina ahita tombony lehibe zany koa amin'ny fizarana io resaka fandefasana vokatra ny ivelany io zany. Marina fa ny faritra atsinanana sy ny faritra vadivavy fidivinandy faritra mpamokatra letchis eto Madagasikara no voasana amin'ny fiomanana amin'ny fanondranana ireo voankazo ireo any Afrika Atsimo. Ny volana Aogositra ho avy izao dia mbola hisy ny fanofanana ireo mpamboly any amin'ny faritra vadivavy fidivinandy.